Faly miarabantsika tsirairay avy indray tratra ity zoma maraina fa enina vola desambra ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola meny an'izao maraimba vao zao indray ary fifaliana ho aizy ihany koa ny mizara ny ten'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Alohan'ny hidirantsika any amin'ny mofonenany io dia hivavaksika. Andriamanitra tsara indrezany danitra atolotra anao ny dera ny laza ny atsa sy ny voninahitra. Misaotra anao izay fa mbola nomenao ny tombo-potoana tombonaina indray ankehitriny. Tianay izany raha iarahanay miaraka aminao mandinika ny teninao izany tianay hanombohana an'izany, tianay atao loha laharana ihany koa ianao fiainanay meteza ianao tompo hiasa eo fiainay tsirairay avy anaran'i Jesosy amen. Lohateny mofonenantsika androany dia manao hoe mahery sa hosaram-panahy. Nalaina amin'ny Korintianina faharoa toko fahafito andiny voalohany manao hoe koa raha manana ireo teny fikasana ireo isika ry malala dia aoka isika nadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalotoana rehetra na amin'ny nofo na amin'ny fanahy ka hatanteraka ny fahamasinana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra amen. Mananatra sy manitsy ireo olona izay milaza fa mitandrina ny lalàny Andriamanitra. Tondroiny ny fahotan'izy ireo ary amboariny ny faharatsiany satria ireny ny hanasaraka ny fahotana rehetra sy ny faharatsy toetra rehetra aminy mba hananan'izy ireo fahamasinana tonga lafatra amin'ny fahatahorana azy ary koa vonona ny hofaty ao amin'ny tompo na hafindra any an-danitra. Tsy anaky-afa-tsy fahadiovana sy fahamasinana Andriamanitra, ny petina, ny fiketrona, ny fahadisoana ao amin'ny toetra dia hampanalavitra azy ireo mandraka izay amin'ny lanitra miaraka amin'ny voninahiny sy ny hareny rehetra. Ny ankabeazan'ireo milaza azy ho kristiana dia tsy mahazo an-tsaina ny hery ara-panahy izay mety ho azon'izy ireo raha toa ka fatra-paniren'izany izy ary maharitra mba hahazo ny fahalalana ny zava-panahy toy ny fahazon'ny zavatra tsy zarizary sy mety ho loha amin'ity fiainana ity. Ireo vahoaka betsaka izay milaza ny tena no kristiana dia mianina amin'ny toe-panahy zaozina ihany. Fa fahamanao maro no efa voahomana fa an'izay rehetra mirokatra ary mirotsaka ampahatsoram-po sy ampahamatorana eo amin'ny asa fanaovana ny fahamasinana ho tonga lafatra ao amin'ny fahatahorana n'Andriamanitra. Tsy misy olona ambany loatra, tsy misy olona feno fitaka ratsy ka tsy ahita ao amin'i Jesosy izay maty ho azy ireo hery sy fahadiovana ary fahamarinana. Ho azon'izy ireo izany raha miala amin'ny fahotana sy ny lalan-dratsin'izy ireo ary mitodika amin'ny fo manontolo any amin'ilay Andriamanitra velona. Miandry ny hanesorana amin'izy ireo ny fitafiana maloto sy feno fahotana izy ka hanafy azy ireo ny akanjo fotsy sy mamiratra avy amin'ny fahamarinana. Manolotra fiainana azy ireo Jesosy fa tsy fahafatesana tsekory. Afaka mivelatra ao aminy izy ireo tsy halazo ny ratsany ary hamoha. Afaka manovo rano sy sakafo avy aminy izy ireo raha mitoetra ao aminy mba ho feno fanahiny mandeha toy izay nandehanany, mandresy toy izay nandreseny ary homem-boninahitra eo an-tanany ankavanany. Amen. Andriamanitra tsara indrindra irenay tokoa izany mba ho tanteraka amin'ny fiainanay tsirairay avy ka ho ray rantsana aminao ny izay mba ahafahanay mamoha tahaka ny tianao moaza anay eo amin'ny toerana rehetra misy anay. Toany ny fo amam-panahinay mba hazoto mandrakariva katsaka ny fahamarinanao ary tsy hahajery izay raha tsy ianao irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.